Fa niaona tamin'ny ministre ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa ary ny talivavao ny Agence Française pour le Développement na ny AFD no afantaran'ny maro azy iara-iasa ny roton teto mandritry ny fampiroboroboana ny sehatra sahanina ny avy amin'ny ministera raha teo moa dia efa nikarakara atrikasa entina indrindra hanamafisana ny traikefa izay ananan'ireo manam-pahaizana momba ny asa vaventy toy ny fanaovana trano zany. Raha somary niato teo aloha ny fanampiana momba ny fampianarana izay natolotry ny sambana frantsay momba ny fampandrosonana ny AFD dia miverina indray izany amin'izao fotoana izao. Nisy tamin'ity androany ity ny fionana teo amin'ny taloha vaovao ny AFD sy ny ministry ny fampianarana teknika, fionana izay nahafahana nahazo fanampiana momba ny fanabeazana no isan'ny anton'izay. Dia positif satria ny AFD dia partenaire na iato raha miasa aminay ary na dia tamin'ireny fotoan-tsarotra ireny sy miala ry zareo teo foa. Ka nisy fotoana kely manko zany tsy niala masa fa lasa le anankiray le directeur teo aloha dia tonga iny le anankiray vao tonga iny. Dia hanao visite de courtoisie izy ka ny visite de courtoisie moa dia sady miresaka ihany an'izay zavatra efa misy sy n'izay zavatra tokony eritreretina ho atao. Zavatra efa misy moa dia hoe misy vola zany any amin'ny 5 millions d'euros mahery ihany omendry zareo ho an'ny formation professionnelle eto amintsika eto amina sehatra rano mikasika anay zany dia bâtiment travaux publics ny BTP. Ny atrikasa izay efa natomboky ministeran'ny fampianarana teknika dia karazana fampiofanana entina natevenana ny traikefa efa nanandreo manam-pahaizana momba ny asa vaventy toy ny fanamboarana ny trano. 3 taona ny faharetan'ity atrikasa ity ka miompana amin'ny fampiovarana anahaka ny toetrandro ankehitriny ireo asa vaventy sy ny fanamboarana ny trano no isan-tanjona amin'izany.